somary iverenako kely raha sitraka reo mianadahy Andriamatovolony mahakasika ny resaka jeu des îles teo ianao olona mpahay fanatanjahantena nitany nambara teo ihany koa fa 6e dame amin'izany karaté zany Andriamatofolo fantatrao tsara ihany koa noho izany fa raha ohatra ka te ahazo ny medaly betsaka isika ao anatin'ity 11e édition ny jeu des îles ity dia any amin'ny fanazarantena indrindrandrindra no tokony amafisina akoatran'ireo fotodrafitrasa izay anambarany minisitry ny fanatanjahantena fa ho vita avokoa mialohan'ny farany volana jolay ho avy izao ny mahakasika izay mahakasika izay fanazarantena izay Andriamatofolo 5 herinandro sisa tsy anatanterahana zany lalao anosy eto Madagasikara izay hatramin'izao somary atao hoe misy ny taranja sasany efa hita taratra ihany ny atao hoe regroupement mahakasika izay efa mivoaka ihany koa ireo listre ireo présélectionné na ny athlète mahakasika an'izay misy ihany koa nefa ny sasany Andriamatofolo raha tsy resaka tsika ohatra afa-tsy ny natation resaka fotodrafitrasa ihany koa moa anao mahakasika an'izay tany amin'ny taona 24 no nisy farany ny atao hoe piscine chauffée teto Madagasikara hatramin'izao ny athlète dia tsy manana an'izay piscine chauffée izay fa dia voatery mamonjy any amin'ireo efitrano lehibe nefa dia tsy manaraka an'izay fenitra olympique izay ahoana ny mahakasika an'ireo regroupement ny fanatanjahantena ireo satria tsy ho ampy raha ohatra ka izay 4 herinandro 5 herinandro izay fotsiny no anatotosana Andriamatofolo an'izay atao hoe regroupement sy ny fanazarantena mba azahoantsika medaly maro be azahoana voalohany amin'izay lalaona anosy izay. Ya, ny regroupement moa ministère no efa mikarakara an'io fa ny zavatra afaka lazaiko efa nanoka efa ilany ny regroupement betsaka ny atletantsika efa nandeha tany Chine amin'izao tsika miteny zao ary vao andro fitsilasa efa tonga teto koa ny expert maro izay manao an'izay regroupement zay. Ny zavatra afaka teneniko aminao ny roborobo ny fanatanjahantena tao anatin'izay efa taona zay tsy hitanisy eto fa maro ny medaly noho ny fanampitsika an'ireo athlète reo noho ny fitiavako ny resaka fanatanjahantena Abraham Razafy. Resaka piscine ianao piscine anankiroa zao no namboaritsika navaozitsika ary anaraka ny fenitra iraisam-pirenena na norme internationale anisan'izany any Akatso zay any Votovorona zay namboarina iray manontolo satria tsy nanaraka amin'ny fenitra lisy to fa nalebiazina dia nasiana an'ilay hoe touché mba hanaraka an'ilay fenitra iray manontolo mihitsy ary vita anaovantsika ny jeu des îles. Ohatra ihany koa ny ao amin'ny ANS Peflo dia nasitsika chauffage amin'izao tsika miteny zao dia ho chauffé iray manontolo namboarina daholo ary vita mahafinaritra izany piscine zay anaraka ny hoe piscine olympique zay. Eny ary Andriamatofolo raha sitraka ao anisan'ny raha andrasan'ny maro ny mahakasika ny zoom-pirenena anananao ka raha sitrakareo mianadahy iroso amin'izay tsika zay tokoa no andrasan'ny maro satria efa herinandro vitsivitsy miteraka ady hevitra be zany rehetrarehetra zany ireo mpahay lalàna maro samihafa na avy amin'ny fanoherana avy amin'ny mpomba ny fanjakana samy resaka an'izany avokoa na tiana na tsy tiana ny zavatra nisy dia nivoaka izay certificat naturalisation amin'ny maha citoyen français anao Andriamatofolo ka zangamba tsy hiditra be ny amin'ny resaka hoe afon'ny lalàna fa tena tiako anokafana ny ady hevitra tena fo malalaka fotsiny dia rositsika ao anatin'ny ady hevitra ny lalàna tsy mampaninona avy eo. Andriamatofolo za tsy manontany hoe gasy ve ianao satria ny anaranao Andry Rajoelina gasy ray gasy reny ianao ary moa laza teny amin'ny rova fa tsisy afaka nalina ny raha mahakasy anao averiko ihany za tsy manontany hoe gasy ve ianao fa ny fanontaniako Andriamatofolo raha sitraka ao frantsay ve ianao manaiky ve ianao fa manana zoom-pirenena frantsay Andriamatofolo. Tena fanontaniana mila petraka zany ary na tsy nanontany ary ianao i Gasikara dia za mihitsy no anisan'ny ilaza sy resaka an'izay.
manontany ianao hoe frantsay ve ianao a Andriamatoa filohan'ny repoblika dia averiko aminao ny fanontaniana hoe ny raha mikirina ato amiko ve ny tianao anontaniana sa ny taratasy izay ananako. Ny raha mikirina ato amiko a dia malagasy. Tsy misy olona afaka anaisotra any maha-malagasy aho. Tsy misy olona afaka anala ny fitiavam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana izay atao apoka. Afaka hososena, afaka tenenana ratsy, fa tsy afaka esorina kosa ary tsy ekeko ny filazana fa tsy malagasy aho. Ray zay. Inona moa ny problème amin'izany? Fotana ve zany ny fizakana zom-pirenena hafa? Tsy namaly mihitsy Gasikara. Fa misy fotoana itenenana, dia misy fotoana anginana aloha, dia misy fotoana itenenana. Ary misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Fa maninona no taritina lavabe le izy? Iza moa ny olona mitsikery? Olona totra ny fanlatsaka filoham-pirenena daholo anie? Olona mpanohatra anie? Ary raha eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny firenena no resahantsika, Gasikara tsy magaga satria efa ho avy ny fifidianana zao. Dia hitarina daholo ny zavatra tsy hitarina, tsy tokony hitarina rehetrarehetra. Milaza aminareo aho fa nisy ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis d'Amérique tamin'ny 2008 angamba izay raha tsy diso aho. Fa navoaka daholo hoe candidat izany hoe Barack Obama zany. Dia navoaka hoe afrikanina io. Marina zany a. Satria Barack Obama ne Gasikara, Kenyana, afrikanina zany. Raha io ny filoham-pirenena manjaka ao États-Unis ozy isaky zareo ny terrorisme, ny slamo. Fa vahoaka ihany no mifidy tompoko, fa tsy ny mpanohatra na ny mpanao politika. Navoaka ary zareo mihitsy io sary io, polémique be tany États-Unis hoe io Barack Obama Kenyana, fa lasa filoham-pirenena ny États-Unis d'Amérique. Fa ny zavatra tena tiako lazaina dia zao, be dia be ny filoha Amerikanina teo alohany milaza hoe fahavalinay Osama Ben Laden. Fa i Barack Obama anie no nicapturé any Osama Ben Laden. Zany hoe ny firenena ny baiko azy. Ao anatin'izay ihany tsy amme exemple firy fa raha misy ny olona tena mifikotra amin'ny origine any izany, amin'ny antokony izany, dia ny ANC ao Afrika Atsimo. Iza no tsy malala a Nelson Mandela? Hoe zany ny tena mafy ary idôla ny olona rehetrarehetra. Fa Gasikara, manaovanareo recherche kely. Fa Nelson Mandela manana nationalité betsaka, fa tsy nanakana mihitsy zany ny tsy fitiavany tanindrazana, ny fitiavany an'ny Afrique du Sud. Anakefatra ny nationalité an'ny Nelson Mandela. Canadianina izy, brésilianina izy, fa ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony sud-afrikanina izy. Iveriny eto a Madagasikara nisy tolona natao teto, ary ny tantara tsy fanadiny.
mba fantatrareo i Jean Ralaimongo. Fantatsika zany. Fantatra gasikara Jean Ralaimongo. Fantatra gasikara Raseta. mazava ho azy. Rabe Mananjara. Reo gasikara ny fondateur ny MDRM. Ny tolona ho an'ny fahafahany malagasy Madagasikara. Fa reo olona telo reo na ny taranany ankehitriny dia mizaka ny zom-pirenena frantsay avokoa. Karaha ny taratasy kely 8 cm ty aposiko no analanao anamny fitiavan-tanindrazana tsy afaka reo fa Andry Rajoelina tia tanindrazana. Andriamatoa filoha anisany Tia tanindrazana ary vonona ho faty ho an'ny Madagasikara. Andriamatoa filoha anisan'ny mankasiraka tompoko. anisan'ny fantaniana apetraka Andriamatoa filoha izy mahakasika izay indrindra raha sitraka ao Andriamatoa gasikara metrahako an'izay fantaniana izay ny fantaniana mipetraka ny maro dia hoe ianao veny nangataka ho frantsay sa avy amin'inona ny nazahoanao an'izay zom-pirenena frantsay izay. Ny antony mahatonga izany fantaniana izany Andriamatoa filoha nitondra fanazavana avokoa ireo mpiara-miasa akaiky aminao rehetra rehetra, nanomboka taria amin'ny talian'ny kabinetra, taty amin'ny talian'ny serasera, ny mpitondra tenin'ny gouvernementa ary farany teo ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidina ny repoblika niakatra avokoa niaro anao amin'izany resaka fizakana ny zom-pirenena frantsay. Any moa ianao mihitsy no mitondra an'izay fanazavana izay. Ny fantaniany maro dia hoe ianao ve no nangataka ny zom-pirenena frantsay, zaka ny zom-pirenena frantsay, satria anisany fantaniana napetraka ny mpanao gazety frantsay ihany koa mahakasika an'izay hoe tamin'ny taona 424 nivoahany zany Andriamatoa filoha dia hoe takalo ny tsy fanenjehana anao amin'ireo trafika na bois de rose, ireo trafika maro izay nisy tamin'ny fitondrana tetezamita no takalon'izay naturalisation na fizakana ny zom-pirenena frantsay. Inona no efaly no hoentinao Andriamatoa filoha? Ny voalohany aloha intsika kely ny teninao i Abraham Razavy. Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika. Averiko, Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika. Aintsiko zay. Faharoa, ny kahako sy ny fianakaviako ohatran'ny kahany Zoé tany Sainte Marie. Zoé io dia ny mama ny malagasy tovitovy fa rehefa nandalo tao nisy Tatsambo miasa missionnaire tao Sainte Marie dia nivady tamin'ny mamany Zoé. Dia lasa ny papany Zoé nody tany Frantsa. Dia rehefa afaka baky Zoé nianatra momba ny médecine teo Ankatso. Dia anohy ny fianarany any ivelany izy. Manana olana ara-taratasy izy. Tsy nahazo visa izy. Nefany i Zoé tena zaza mahay. Dia rehefa tonga tao amin'ny ambasady izy dia niteneniny ambasady hoe enao aiza ny rainao dia any andafy. Fa izy ve enao me-reconnaître ny hoe zanany ianao, ino izy izy? Dia manova ianao izy demande. Dia tsy manana olana ianao ny anohizanao ny fianaranao any ivelany. Dia nanao demande Zoé, dokotera i Zoé, dia miverina eto Madagasikara izy amin'izao tsika miteny izao manasoa ny vahoaka malagasy. Mikasika ny kahako, tsotra be i Abraham tsy resaka hoe récompense diso zany. Fantatro tsara fa rehefa niala dia efa tsy filoha-pirenena intsony.
ny zanako a nanohy ny fianarana tany ivelany. Rehefa nanohy ny fianarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy amin'ny filaharana ny formulaire sahirana satria nahazo visa aloha zareo zany isaky ny enim-bolana dia tsy maintsy renouveleny. dia fotsiny mpisolovana hoe ianao nga tsy manana descendant français. Eno a ny dadabeako ary any anatin'ny décret zany frantsay, manana nationalité frantsay. Ay, dia raha ohatra ka io zany no ahafahan'ny zanako manohy fianarana dia afaka ataoko ve? Afaka ataonao. Abrahama Razafy, iza miray aman-dreny noa tsy hanao ny fomba rehetra atafitany zanany. Anisany aho tena angataka ny zoako sy any droit hoe mba ahafahany zanako manohy fianarana any ivelany. Efa tsy filoha-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko. Tena angataka mba ahafahany zanako manohy ny fianarany zay isorako an'Andriamanitra lehibe, satria ny zanako lahevy zao efa any amin'ny université izy any nahazo mention très bien ary gaga ny olona. Ay, noho ny fitiavan-janaka, fitiavan-tanindrazana tompoko. Tsy anarany Madagasikara, tsy anarany fireneko ary mitsinjo ny zanako ihany koa. Azafady Gasikara, azafady Andriamatoa Filoha ny ayahin'ny olona mantsy mikasika ity fizakana zoam-pirenena roa, tsy hoe zoam-pirenena roa moa zany fa hoe malagasy sy manana zoam-pirenena frantsay, dia sao misy atao hoe amin'ny teny vahiny hoe impact amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra eto Madagasikara izay fanananao ihany koa taratasy amin'ny frantsay izay. Iresaka fotsiny ohatra hoe ny Ilse Pars, aiza ho aiza ny dingana zay lalomana amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny fitakiany malagasy andreo nosy malagasy ireo. Zay zany ny ayahany ny olona hoe sao izay fizakanao ihany koa izay zoam-pirenena frantsay izay mety tsy apahitsy ny fanapahan-kevitra raisinao. Miora zany fitiavan-tanindrazana zany a, rehefa mikirina ao anatin'ny rahanao tsy misy condition zany niza niza en fasiko. Ary zany teny anao miora mahakasika ny Ilse Pars 2019 ane no nanao visite officielle voalohany tao frantsay ary nikabariko tao anatin'izany. Tsy nisy filoha-pirenena teto Madagasikara nasantaky ampahabemaso teo anatrehan'ny filoha-pirenena frantsay ho za hoe Andriamatoa Filoha Emmanuel Macron misy zavatra mbola marary any Malagasy. Niratra nitranga tamin'ny 1947 ary ny Ilse Pars zay identité anay, fierté anay, ka na mangataka aminao amin'ny fomba ofisialy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo nijerevana vahaolana amin'ny amerenana an'io Ilse Pars io. Tsy nisy nanao an'izany mioka. Tsy fantatro nomaniko ihany fa tsy fantatra raha amin'ny teknisiana mba tiako enona satria manamarika ny tantara koa zany. Za tsy mba ampiatsara velatsy fa fangatana tamin'ny fomba ofisialy ary mirakitra ao anatin'ny tantara. Nisy afatra nataony président Didier Ratsiraka tamiko talohany nafatesana. Zay sy izy maty izy niampitsony ny alina zay rahala mianaka mbola mifampiantso. So izy président tandremo izy amin'ny olona mpanao politika, tandremo amin'ny mpiatsara velatsy. Fa raha ny rahina ny malagasy izy efa ela be niverina tamintsika ho Ilse Pars.
fa niady rery aho. Bon courage jeune homme hozy izy. Saroko zany teniny zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Satria za rery raha tia tanindrazana amin'ny mpanao politika isory ny tsy fijokivikevitra fa aloha miray rehefa tombotsoan'ny malagasy. Ame ohatra farany aminao tamin'ny fitakiana ny Ilze Pars. Fantatra roa tsara ajaiko ary manaja ny heviny koa ara-politika. Izany professeur Raymond Ranjevy zany. Anisan'ny pitsikera any fitantanana tamin'ny teteza mita. Fa rehefa hitaky ny Ilze Pars dia natsoko izy ray aman-dreny. Enao ny anisan'ny namolavola niaraka tamin'ny président Didier Ratsira ka namerina n'izany Ilze Pars zany. Manaiky ve enao hitaky ny Ilze Pars io miaraka amiko ao anatin'ny commission mixte. Izany professeur Raymond Ranjevy zany. Satria zany midépassé anao ny fomba fijery politika rehefa ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny Madagasikara no aresahana. Ka tsy misy famibaiko anahy. Io le kabary io mba tiako alefa anareo hatramin'ny 100 zafady satria mirakitra ao anatin'ny tantara zany. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des Ilze Pars est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malagasy, que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des Ilze Pars à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy. Parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Mba te antany hoe nisy olona hafa ve nitaky taorinan'ny filoha Didier Ratsiraka amin'ny fomba ofisialy any nosy malagasy. Mazava. Makasiraka Andriamatoa filoha Amerikana fa tsy adikevitra Andriamatoa filoha ny fitiavanao an'ity tanindrazana ity. Manaiky an'izany tsika rehetra. Ary ny antsika efa marina dia marina izany. Miara-manaiky ny atao anaty efitrano fa iverenako kely le ady hevitra satria rehefa nino ny fanazavanao teo mantsy dia hoe nolovaina ny dadabeako ary tena fitiava. Iza koa moa tsy tiany zanany. Andriamatoa filoha raha sitrakao décret de naturalisation izay no niparitaka. Décret de naturalisation ny fantaniko voalohany dia hoe fa maninona aloha no nafenina ve? Maninona tsy nampafantarina ny vahoaka fa ny andry aza ny mpihotra taty arina taty vao samy miresaka an'izany daholo tsika. Ny faharoa dia izao décret de naturalisation no miparitaka raha ny fahitany azy ary raha nambarany mpahalalana dia certificat de nationalité no azonao raha ohatra ka nolovaina le izy. Fa le zavatra nivoaka décret de naturalisation zany hoe nangatahana zany le izy ary no certifien'ny fanjakana frantsay zany. Donc raha sitraka ao Andriamatoa filoha maniry précision avy aminao manaiky ve aloha ianao an'ireny taratasy ny paritaka reny, manaiky ve ianao fa marina aloha ireny ary averiko farany décret de naturalisation no niparitaka tany Andriamatoa filoha. Ny fanontaniana napetraka atao Gasikara dia hoe nafeniny. Ny zavatra tiako lazaina amin'ny Gasikara, ny décision na ny fanapahan-kevitra mivoaka amina décret
tsy afenina tompoko na ito Madagasikara na maneran-tany raha vao décret zany izy a dia mivoaka amin'ny journal officiel fa faharoa Gasikara nafenina fa efa nisy nanontany ananga nareo hoe frantsay sarapitsikoa hoe comoriana raha manontany anahy ianao androany hoe comoriana ve ianao tsy novaliko le taratasy 8 cm ty aposy any anatin'ny portefeuille misy any zay efa nazavaiko aminao zay faharoa i Gasikara zavatra tiako lazaina aminao dia tsotra satria ianao miresaka hoe décret lalàna eto mitodika amin'ny reo olona rehetra zay manao faux débat mikasika niny resaka fizakana ny zo-pirenena frantsay fa firifiry moa malagasy eto manana zo-pirenena ary nalepitolona teo ao anatin'ny tantara satria namaky tantara Railaimonga Rasety Rabe Mananjary nangatahana zareo mihitsy tamin'izany fa tsy tanteraka no hoe ny malagasy rehetra dia omeo zo-pirenena frantsay daholo zany eny nangatahana zareo tamin'izany fotoana zany fa tsy tanteraka le izy eo ianao miresaka texte hoe décret za zany eto dia manintsy ny mpanao politika satria misy a ny mihevitra ny tena no tena mahay indrindra fa misy koa ray aman-dreny ny teny hoe ny lalàna tompoko ao nareo be deaibe ny juriste dia tsy ny article ray no vakiny fa ny lalàna na ny constitution misy ifandraisany lalàna rehetrarehetra article 42 no naseho na indraindra hatramin'izay ny article 42 dia hoe tsy manana ny zo-pirenena malagasy tsony a izay malagasy a mangataka ny zo-pirenena vahiny dia izay fotsiny no nolazaina mivoaka malagasy article 42 io fa eto mba miteny anareo mpanao gazety rehetrarehetra mba vakio kely aloha ny article 45 ny article 90 ny article 45 dia milaza hoe vakiko amin'ny teny frantsay dia vao vakiko amin'ny azavaiko amin'ny teny malagasy ary zay no isorako ny ray aman-dreny be Honoré Rakotomana hoe tandremy fa tompona andraiky ty anareo satria ny eritreritry ny olona dia ny ampizara ny ampiady anty ny samy malagasy ny article 45 dia milaza hoe perd la nationalité malagasy le malagasy même mineur qui ayant une nationalité étrangère touyen est autorisé sur sa demande par le gouvernement malagasy à perdre la qualité de malagasy. Zany hoe ny article 45 dia milaza hoe afaka mangataka izay malagasy manana ny zo-pirenena hafa afaka est autorisé sur sa demande amin'ny fangatahana zay ataony ary ekeny ny fitondram-panjakana fa very ny zo-pirenena maha-malagasy anazy zany hoe est autorisé malhonnêteté intellectuelle ny ataon'olona rehetrarehetra zay tsy mamaky an'io article io article farany 90 dia milaza hoe les personnes nées de père et mère d'origine malagasy, quel que soit leur âge, leur domicile ou leur résidence, à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malagasy. Atao comme teny malagasy, mba azahoany malagasy. Io zany milaza fa tsy voarara mihitsy ny fananana double nationalité eto amintsika. Atao comme teny malagasy le izy mba ho azo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy hakanavaka. Ny olona rehetra izay manana ray na reny malagasy na firy taona monina sy mipetraka naiza naiza fonenany manomboka tamin'ny 4 jona 1995 dia manana ny nationalité malagasy.
eto dia manome afatra satria miteraka débat be ty any malagasy rehetrarehetra vao nisy malagasy so vao mifanena tamiko canadianina mianatra any miasa ny ivelany izy fa manana nationalité malagasy hoe monsieur le président tena mba azo ovavainy io lalàna io fa tena zay tsisy tokony afaka ny mamalagasy anay dia zao ny afatra teneniko an'izao hoe aza matahotra nareo malagasy malagasy ray malagasy reny fa tsy misy na iza afaka naisotra ny mamalagasy anareo. Andriamatofilo mialatsiny tena mialatsiny indrindra tompoko satria lasa ohatry ny karazana miinsista kely fa tena marina tiako hoe ianao ataovy eny ny vahoaka malagasy eto androany mihitsy ny Andriamatofiloa raha sitrakao citoyen frantsay ve ianao eny sa tsy nyvalinao mihitsy zay gasikara afaka valinao mahitsy ve tompoka sitrakao fotsiny tsy mila fanazavana lava be atoko mazava aminao ngambany a efa nivaliko ianao tao anatin'izay fanontaniana zay mazava mahitsy sy misy aloka ary ny ao anatin'ny foko ray manontolo no lazaiko aminareo teto nanontany Abraham ahoana nazahoana an'izay nanontany ianao gasikara dia efa mahitsy ngambany a mivaly teniko mikasika an'izay nationalité azafady gasikara alonga mitsika maraparana kely fa haiko hoe tena manitikitika ve ianao fa efa mandroso ihany koa ny fotoana efa roa ora mahery zay oi tsy manino raha sirako fotsiny Andriamatofilo satria le lalàna mantsy io fantatra hoe samy miaro tentsika fa tsy namaly ianao Andriamatofilo hoe marina ve iny décret nivoaka iny a décret de naturalisation iny a fa tsy certificat de nationalité précision ya précision valiko foany gasikara fa tsika gasikara tsy hiditra ao anatin'ny resaka juridisme za mitondra fanazavana aminao ito fa milaza aminao gasikara vao mandeha anao 50 kilomètre miala an'Antananarivo tsy misy mamaky loha amin'izany naturalisation zany mivoaka malagasy farany tsy resaka lalàna ntsony Andriamatofiloa tsy resaka lalàna ntsony fa moral fotsiny ngamba mba tiako anontaniana hoe satria anao moa resaka ndravoangy raseta marina zany zaka sopirenena frantsay fa le resakantsika androany Andriamatofiloa dia filoham-pirenena le resaka ary malahelo ianao mahita teratany vahiny manabarabara ny filoham-pireneko Andriamatoandro Rajoelina fa filoham-pirenena malagasy manana filoha frantsay malahelo ianao maheny teratany vahiny fananaran'ny filoham-pireneko Andro Rajoelina no vainy Cédric malahelo Andriamatofiloa ka izay no antaniko aminao hoe aminao ve mety zany hoe filoham-pirenena malagasy raha vangraseta tsy filoham-pirenena fa ianao filoham-pirenena malagasy filoha faratampony folo alinday ianao filoha amin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ianao zany rehetrarehetra zany no mahatonga atsika mametraka fanontaniana androany ny amin'ny hoe Andriamatofiloa aminao amin'ny fo madio tsy miangatra mety ve zany hoe filoham-pirenena malagasy manana filoham-pirenena hafa manana filoham-pirenena vahiny ary raha miresaka frantsay tsika miteraka devitra zany hoe le firenena nananjanaka atsika mihitsy ary ny farany dia tsotra raha ohatra ka ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena manaiky ve ianao Andriamatofiloa anaisotra na analana io zom-pirenena mahafrantsay anao io ho an'ny Madagasikara tovoka ya ono mba tiako i gasikara mikasika ny zavatra teneninao teo moa reny communication ivelany reny hitako reny olona manakaramany reny mieritreritra reny hoe avoa fa tsy hakitika ana reny ary tsy avoa faharoa ny teneninao teo dia ny hoe manimba saina le izy fa efa nyteneniko anao teo mba fantatrao hoe gasikara Nicolas Sarkozy est d'origine hongroise filoham-pirenena frantsay fa tsy nisy mihitsy mipanohatra hoe tsy mila filoham-pirenena hongrois zay ray zay faharoa manarakarak'izany nisy an'le décret iny hitanao nisy sinito
Emmanuel Valls no sinian'le izy zany tsy mandra misy aniny efa nazavaiko anareo teo ny antony fa Emmanuel Valls zany prime ministre frantsay d'origine espagnole fa tsy nisy mpanao gazety mihitsy ny tena anazy hoe ianao ve dia manaiky fa tsy ho espagnole tsony a fa ny asa ny tsarain'olona anazy ka tsarao amin'ny asa koa fa aza tsaraina amin'ny zavatra Andriamatoa filoha ny rahantsika nanaraka teo ny kabary nataonao tao amin'ny taopariny niaraka tamin'ny filoha frantsay nitaky an'izay Ilse Parsa izay ny rahantsika nahita tao ihany koa ny atao hoe réaction ny filoha frantsay mijery anao tsara nandinika anao tsara tao anatin'izany kabary izany ny dinika ifanaovana amin'izao fotoana izao atao hoe fivoriana voalohany commission mixte tany amin'ny taona 2024 da diavana excuse rehefa avy eo angamba hoe mety hoe excuse ny ilazana anazy ny covid hatramin'izao tsy tateraka Andriamatoa filoha izay fiaonana faharoa ny tokony taterahana any Paris an'ireo commission mixte ireo izay tamin'ny taona 2024 volana novambra tokony izy izay fiaonana faharoa ny commission mixte isika malagasy no nangataka fanemorana an'izany fiaonana faharoa an'izany commission mixte izany mifarana ny mandana ny fepitaona iasanao Andriamatoa filoha tsy tateraka izay fangatahana noentinao no hoan'ny vahoaka malagasy izay ahoana mety antika anao an'izay zay fantanina voalohany ary fantanina faharoa Andriamatoa filoha anisan'ny narahana sy natao fanadihadina tao nandritra n'ireny krizy ny taona 5 sy 2000 ireny fa frantsay no anisan'ny nanampy anao betsaka tao anatin'ireny krizy ireny ty amin'ny taona 2024 ataontsika hoe herinandro vitsy tsy anatanterahana n'izany fifidianana filohan'ny repoblika izany atao hoe mivoaka anonyme le izy Andriamatoa filoha any Frantsa ny resaka fa tsy eto Madagasikara betsaka ihany koa zany atao hoe fuite-na document professionnel na document officiel izany midika ave zany Andriamatoa filoha fa efa mangatsitsika ny fifandraisana misy eo aminao sy ny frantsay misaotra tao Abraham Razafy ny fitakinan'ny Ilse Pars 2023 ny tsika zao fa nijidy izay nivoaka teny amin'ny ny vote teny amin'ny Nations Unies dia efa tamin'ny 1900 io resatio l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies demande à la France de restituer les îles ou au moins négocier sans tarder efa résolution tamin'ny 1979 ka raha tsy azo ve ny Ilse Pars androany dia izy no menatsiny za manampinoana i Abraham Razafy dia efa natomboka io fitakina efa natao io ary tsy maintsy ahitana vahaolana ny fantaniana faharoa Andriamatoa filoha satria nilaza ny filoha frantsay fa ici c'est la France nampangatsitsika ny fiaraha-miasa eo aminao sy ny firenena frantsay ve ity resaka Ilse Pars ity mifandray ihany koa amin'ny resaka double nationalité anananao za dia miteny ary mbola amafisiko eto i Abraham Razafy ny Ilse Pars dia any Madagasikara ary mitaky an'izanytsika tsy renoncer an'izany mihitsy na oviana na misy tafondro na misy basy hipoaka eto marina ihany ary marina tsy mba maty fa ny zavatra ray fotsiny teneniko anao dia zao mila amiray fo sika malagasy tsy tokony anaiky zarazaraina tsy tokony anaika ho ampidivana rehefa vita zay dia tena irosy ty Madagasikara malalatsika ity le fantaniana farany fifandraisanao sy ny frantsay taorian'izay sy ny fivoahan'ireny double nationalité zay document officiel mivoaka ity amin'ny tambazotra tserasera reny ny zavatra lazaiko anao ny fifandraisana tsy misy miova na ray milimetatra azy tsy mififandraisana aloha fa nylazaiko hoe ny ligne politique ny Madagasikara tsisy miova ny fiarovako ny tanindrazana tsy iova mandrakizay ny fifandraisana ataoko angambany fa tsy misy olana zasy ny président français Emmanuel Macron tsy manery izy fa tena mifankahazo tsara ary mifampiresaka tsara ary mahafinaritra anahy efa niteneniko ty ombeny rehefa miona ny président frantsay ary tena tsara ny manambara an'izany égal mitovy
fa tsy misy hoe frantsay dia anatebotebony malagasy ary mizotra tsara mandeha tsara amin'ny fifandraisako amin'ny président Emmanuel Macron. Mialatsiny mofo satria gaga ny olona to mirivotra be amin'le nationalité ray volana maherintsika io foana ny adevitra teto amin'ny firenena rariny loatra angamba ndatoa raha ohatra satria ny filoham-pirenena mihitsy no manatrika atsika ataoko indray mava maranana an'izay raha sitraka ao ndre matofo loha hoe ianao ve manaika fa mila autorisation ny gouvernement ny fanesorana ny nationalité malagasy anao satria ny teny ny article 45 matsy ianao teo tsy misaraka amin'ny article 42 ianao raha sitraka ao ndre matofona tsara be zay fanontaniany Gaspard zay iza no afaka manaisitra ny zom-pirenena ny malagasy anankiray efa nitondra Gaspard ny manaisitra aloha dia mangataka le olona dia rehefa mangataka le olona dia misy enquête atao aminy hoe tena tsitrapo marina ve nanekenao fa tsy malagasy tsony dia misy décret soniavy ny filoham-pirenena. Gaspard 5 taona no nitondra ny tetezamita efa taona no nitondra n'izao firenena zao mandritra n'ity mandako ity fa tsy nisy malagasy na dia ray azy nizaka ny zom-pirenena frantsay ka nangataka hoe za tsy malagasy tsony tsy misy na ray azy ka ny manome autorisation an'izany dia marina ny teneninao mangataka izy manao ny antota-taratasy makany amin'ny ministèren'ny fitsarana dia rehefa vita ny enquête rehetrarehetra dia hoentina eo amin'ny filohan'ny république za tompoko tsy anaisitra mihitsy na anery ny olona zay manana zom-pirenena hafa ka anery anazy nizaniza tsisy afaka anery anizaniza tsy ho malagasy tsony ianao ray zay faharoa i Gaspard amaranako anazy mikasika an'iny satria efa mila faraparanana angamba ny fandaharana dia tsotra ny teneniko ny amaranako an'izay zom-pirenena malagasy zay na frantsay ny fizakanao zom-pirenena hafa ninina motifa na zavatra angatahanao anazy dia ohatran'ny anazy zao dia droit dia afaka mangataka ny joa koa droit sy un droit satria ny dadabeako frantsay dia mangataka hoe ilainao ve sa tsy ilainao afaka mangataka ianao afaka tsy mangataka fa mangataka ianao dia mahazo ny droit anao ho an'ny olo-pirenena io tsisy afaka manery ianao ny olo-pirenena malagasy tsirairay avy dia manana ny zoa ny droitko ny safidy na ny fidy ny filoham-pirenena zay ho fisafidiany rehefa tonga ny fividianana c'est un droit mais ce n'est pas une obligation tsy afaka anery ny olona ianao hoe ianao dia tsy maintsy mifidy zay ny teneniko anao hoe droit fa tsy obligation noho izany tsy misy olona nizaniza anery ny olona olo-pirenena anankiray mizaka ny zom-pirenena hafa zay ngambany ny amaranantsika amin'ny akapobeany mikasika an'izay zom-pirenena zay mahitsy ny lalantsika dia aleo ikisaka dia ok'izay ny débat fandao ampandroso ny firenena indrindra andriamatofolo azafady Gaspard azafady alors amintsika iresaka fividianana raha sitrakareo amin'ny lala satria miloha fividianana satria volana resaka vitivitika fotsiny miora satria raha rotkely ny resaka relation internationale mantsy Abraham Razafy teo dia vaovao vohitako tamin'ny maraina izy io dia mba raha rotokely eo amin'izay relation internationale zay andriamatofolo misy zany ny ataontsika hoe sommet russe Afrique ny fafito amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana jolay ho avy zao ka ny fantaniako ve ianao ve andriamatofolo ho any amin'io fivoriana russe Afrique io satria fantatrao tsara ny enjeu an'izany fivoriana zany raha tsy resaka akoatra ny BRICS fotsiny tsika izay hitranga any Afrika atsimo ka
afatarako no mety opposition ny Madagasikara ihany koa asa ilalao any amin'ny ataontsika hoe non alignement ve tsika entre ny occidentaux sy ny BRICS sa ilalao any amin'ny occidentaux fotsiny ka ho any amin'ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra ara-diplomatique ny fitondrana malagasy amin'ny alalanao Andriamatofiloha mety tsy misy dikany amin'ny maro zany fa misy dikany ho an'ny hoavin'ny Madagasikara izay fantatra ho tsara Andriamatofiloha ny République Madagasikara tsiatra kely fotsiny. Ya misy tokoa io sommet zay lazainao io misy koa ny sommet anankiray ny sommet an'ny BRICS zay atao ao Afrika Atsimo. Io moa ny déplacement ohatran'io dia mila fandinihana miaraka amin'ny ny ministra ny raharaha-mbahiny ny programma zay atao eto an-toerana sy ny any ivelany satria maro ny asatsika mbola miandry eto ka zay ny fandinihana dia ataoko fa hodinihana ao anatin'ny filakevitra minisitra satria rehefa misy fandinihana ohatran'io dia eo ny manapa-kevitra hoe mandeha izany mandeha ao anatin'izay fandraisana anjara ao anatin'ireny sommet ireny. Ny faharoa ihany koa Andriamatofiloha dia misy feo mandefa anao karazana visite d'État any Chine ianao ny farapara ny volana aogositra ho avy zao raha ny loharambavao raiky aloha any amin'ny faharoapolo ny volana aogositra zany eto ianao any marina na andiso an'izay satria mampanao gazety tsy maintsy manao ny fanadihadiana izay efa akaiky any zany izy io raha ohatra ka ho candidat ianao zany dia efa ao anatin'le mamaraparana ny filoham-pirenenanao ary ny loharambavao moa manamafy fa hoe mety ho anisan'ny osiniavina any ny projet saofika Andriamatofiloha ho isan'ny atao anatin'izay soniza ihany koa reto le lalana zay nivoaka tamin'ny filan-kevitra minisitra farany teo hoe tsy maintsy amboarina ato ato ka maranako an'izay nga mandrasitraka hoe ahoana ny fifandraisanao amin'ny La France raha ohatra ka hoe omenao ny sinoa zany isaofika toboka. Ny teniko ombenombeny dia Madagasikara mila miara-miasa amin'ny firenena rehetra zay tsy misy fanakavahana io fa zay olona afaka mitondra ny fampandrosoana eto amin'ny firenena dia miara-miasa tsika ka mikasika an'izay nareo indraindray mahita biby alohan'ny volana fa le volana aloha mbola tsy mipoitra volana aloha amin'ny biby mahita volana aloha amin'ny biby nareo fa le volana aloha Gasikara mbola tsy mipoitra satria mbola tsy anatin'ny programma koa izay hoe ho any Chine zay amin'izao tsika miteny zao fa misotranao mametraka ny fanontaniana mba hana ihany koa manifika an'izay mety hoe tsao na ny resaka tsy mitombina zay alefa amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena. Alors indray angamba Abraham Razafy mba metraka ny fanontaniana mikasika ny fifidianana voaka moa ny daty tamin'ity herinandro ity fa ho tanterahana amin'ny fahasivy ny volana novambra ny fifidianana fiodinana voalohany ary raha misy ny fiodinana faharoa dia amin'ny faharoapolo ny volana desambra misy anefa milaza fa hoe mety tsy ho tanteraka izany fifidianana izany tsy ampy ny volana tanterahana ny fifidianana eto ianao Andriamatofiloha afaka anamana na andiso an'izay. Ya tsika tsy namany mihemitra ary matony gouvernementa namoaka ny daty fifidianana dia miroso amin'izay fifidianana izay tsika. Ny faharoa mikasika an'izany hoe tsy misy mifamatsiam-bola dia tsy fantatro hoe zany jerevana izao fa mifamatsiam-bola ao dia ao ary ho tanteraka ary ho atao ny fifidianana ary rehefa miresaka fifidianana tsika dia ny vahoaka foana ny tompo-teniny farany ary zay ny teneniko hoe miroso tsika fa tsy mihemitra ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana izay. Andriamatofiloha volam-pirenena no resahana, volam-panjakana no resahana ary volam-panjakana ihany koa no tantanana. Tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 anisan'ny tohan-kevitra nentina tamin'izany fotoana izany mahakasika ny loharanom-bola anatanterahana ny fifidianana hoe any amin'ny LFR 2023 no anitsy an'izay teti-bola anatanterahana ny fifidianana izay satria raha 700 miliara ariary no takiny ny teti-bola ny takiny ny seny anatanterahana ny fifidianana
aty amin'ny atsasany no teti-bola voaresaka amin'izao fotoana izao eo anivon'ny exécutif Andriamatoa na raha antsika teo ihany koa ny basket fund izay nanomboka 3 tapitrisa dolara aloha hatreto izany no voaray aiza ny vola anatanterahana n'izay fifidianana izay mba tsy isian'le hoe ao anatin'ny vahiny moa Andriamatoa dia misy ihany koa ny mpanohana anao hoe akinona amin'Andriamanitra ny fanatanterahana an'izany avy aiza ny vola anatanterahana an'izy io satria raha ny teti-bola nivoaka ny seny ihany koa dia efa 10 miliara ihany koa ny lany tamin'ny fanosana ny mpifidy vola avy aiza no anatanterahana an'izay fifidianana izay vola mpanjakana i Abraham Razafy ao efa ao anatin'ny misoratra mazava zany ao anatin'ny loi de finance tsika koa nefany eo anilan'izay dia misy ny basket fund satria no ny fiarah-miasa amin'ireo firenena vahiny dia efa niteny ny Union Européenne zao fa andray anjara ao anatin'izany fanatanterahana amin'ny fifidianana zany tsy misy zany resaka hoe olana arabola raha mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana izay afaka manome tena antoka ve raha hoe tsy misy tena manome toko ve ianao fa tsy sorabola fotsiny satria tena ihany maro izy 143 milliards ariary ny budget napetraka ny sene tany am-boalohany Andriamatoa Filoha dia nahenona ho 80 milliards ariary izy io raha nitatitra voaranay Real TV Madagasikara dia ny 70 milliards ariary no anjara ny fanjakana malagasy ny 10 milliards ariary no avy amin'ireo mpiara-momba nantoka amintsika atreto ny participation ny bailleur ao amin'izay basket fond dia maranao zay Andriamatoa Filoha ny fantatra aloha dia hoe 2 tapitrisa euro ray tapitrisa amin'ny vondrona eropianina ray tapitrisa euro avy amin'ny la France anao ahoana ilay 70 milliards ariary efa eo am-pelatanana ve io vola io Andriamatoa Filoha sa mbola sorabola androantsika amin'ny resaka io i Gasikara tamin'ny voalohany nga manareo ny teneniko teo hoe ny subvention omentsika ny Jirama 1400 milliards ka ny anaovana fifidianana 65-80 milliards atsoanana atsika manana tsika tika an'izay miconsonné zany ianao aniny le fampitambavao navoakan'ny filan-kevitry ny gouvernement iny Andriamatoa Filoha fa ny fahasivy ny volana novambra ny fiodinana voaloha ary ny faharoapolo ny volana desambra ny fiodinana faharoa satria somary nagaga ny maro any satria tsy ohatrany tsy nisy resaka atao amin'ny conseil des ministres le izy mantsy zany hoe fanamafisana ny vavanao mihitsiny zany no andrasana hiteny hoe manamafy ny filohan'ny républicaine Madagasikara fa ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao ny fiodinana voaloha mba ahafahany mpifaninana ihany koa io mana amin'ny zavatra rehetrarehetra pirofo fa manana zany lalatsainy zany ary vonina amin'izany ny fitondrana tarehanao Andriamatoa Filoha misy zavatra tsy voatery ho fantatry ny olona rehetra i Gasikara fa tsara fantatsika nareo mpanao gazety fa ny fanapahan-kevitra mikasika ny datim-pifidianana dia décision ao amin'ny conseil de gouvernement fa tsy any amin'ny conseil des ministres zay ny antony tany amin'ny gouvernement zany ny resaka tout ce qui est organisation amin'ny administration générale amin'ny fitantanana ny firenena dia anjaran'ny prime ministre zay mihitsy ny lalàna eto Madagasikara ka mikasika ny organisation ny élection zany dia au niveau ny primature zay no nakana ny décision iny dia au niveau ny conseil des ministres zay ny manamafy an'le izy ve anao fa tsy za koa tsy miteny hoe ny prime ministre no mamoaka anazy manaky an'le izy ve ny filohan'ny république any Madagasikara za dia olona manaraka ny lalàna ka rehefa iny navoakan'ny gouvernement dia ekentsika katoavitsika zany zay zavatra rehetrarehetra i Gasikara mankasiraka Andriamatoa Filoha farany miresaka gouvernement tsika raha roto kely ihany satria ny faharoapolo ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo no nisin'ny fanovaran'ny farany teo anivo ny mpikambana sasasasany teo anatin'ny gouvernement io moa dia gouvernement fahenina ny prime ministre Antsay Christian tatao anatin'ny efa taona sy tapany nitondranao ny firenena Andriamatoa Filoha nisy ny lantsoratra navoaka ny gazety mpiseho isan'andro iray fa ny faefatra ny volana jolay lasa teo izy iny raha tsy diso nilaza fa mety mbola isy ny fanovana ny gouvernement farany zany alohan'ny fametram-pialanao raha toka
irotsaka ho kandida ianao mbola isy ve io fanovana ny gouvernement io Andriamatoa filoha raha eny ny valiny mety iova hatramin'ny prime ministre ve sa mety ho mpikambana sasasasany ao anatin'ny gouvernement ihany. Ya araka ny teneniko moa i Gasikara ny fitantanana tsy kilalaon-jaza ary tsy ny olona ny velany afaka hibaiko hoe ovao ny prime ministre na ovay ny gouvernement fa ny filoham-pirenena ny mandinika tsy mijery an'izany amin'ny fotoana mampita an'izany raha misy zany fa za mino fa miasitsika izao aloha dia ny zavatra ataontsika dia mamarana an'ity fempotoana zay anirana tamin'ny vahoaka ity mba hanasoavana amin'ny vahoaka malagasy. Na zanaty zany Andriamatoa filoha na dia atao hoe fanapahan-kevitra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement ny nandray an'izay anisan'ny nanaitra ny maro ny fametrahana ny antobola na ny antsoina hoe caution amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho 200 tapitrisa ariary 1 million de francs raha atao amin'ny teny 1 milliard azafady tompoko atao amin'ny teny FMG teo aloha izany. Ny fanontaniana Andriamatoa filoha avo efatra eny raha oharina tamin'ny taona 20 sy 20 izay antobola na ny caution izay anisan'ny angatahan'ny ONG ny firaisamon'ny pirenena maro ihany koa ny asinina hoe plafonnement an'izany fampelezan-kevitra izany sy ny sinny mangarahara ianao ve anisan'ny mangataka an'izany ihany koa aiviaizany vola mety ampiasaina ao anatin'izay fampiasam-bola amin'ny campagne électorale izay sy ny fomba fijerinao an'izay hoe fahalafosany na tsy fahalafosany caution na ny antobola amin'ny fividianana filoham-pirenena izay. Ny mikasika ny caution dia tsara ho fatatsika moa hoe natao 200 millions d'ariary izy io zay ny fanapahan-kevitry ny gouvernement. Ny fifidianana farany teo moa i Abraham firy ny candidat 430 mety ve zany hoe 430 ny candidat ara-dalàna zany tompoko. Ara-dalàna mety dedavinareo zany mbola tokony ataony any amin'ny 10 na 90 any ny candidat raha ohatra ka ena lay caution. Zany hoe fa fanilihana sady ho andreo tsy manam-bola zany Andriamatoa filoha. Zao ny fanazavana mazava ho azy. Ny caution jereo tsara fa talohany nametrahantsika ny CENI dia ny candidat rehetra no miantoka ny bulletin manatota ny bulletin zany ray zay zany hoe participation iny amin'ny fanatotana bulletin mba tsy sina candidat mialatsiny miteny vahiny farfelu satria ny raharaha-pirenena oa tsy kilalao alao ny vahoaka malagasy isafidy an'izay olona jerefy na nivelany ane raha tsy manana olona miparene anao élu maro na lalantsika ary zay koa tsy afaka milatsaka misy olona ane tsy manana toko politika koa fa milatsaka ho filoha zany dia fa tsy mety azonareo zany ka aloha mba zay olona manana base olona mba manana ny maizy azy ny olona manana ny stature manana programme no ilatsaka filoham-pirenena ka iny mikasika an'le caution lazainao iny participation iny fa rehefa mihoatra ny 10% ny vato azony dia miverina aminy ane iny ka nijika an'izay zay olona manana eritreritra fa mety ho latsaka ny 10% ataoko angamba fa tsy mety kosa ilatsaka filoham-pirenena. Makasika le mangarahara sy ny plafonnement na campagne électorale. Ya ny resaka plafonnement zao no lazaiko aminareo matetika tsika mitady olana sy problème mba mantany satria nareo manao recherche fa nanao recherche ihany aty amin'ny pays aty amin'ny continent africain tsy misy ane firenena anankiray azy misy an'izany hoe plafonnement zany ary sarotra no manaraka an'izany fa kosa sika eto Madagasikara dia nametraka no hoe ny candidat rehetra dia manana ny compte de campagne manana ny trésorier de campagne ny candidat rehetrarehetra dia manao ny enregistrement manokatra compte bancaire hoe reto no ampiasain'ny vola ampiasaina amin'izany campagne zany dia hitao zany fantatrao fa za miresaka amin'ireo communauté internationale reo satria miresaka an'io zay
tsy hoe aza atao laboratoire kosa Madagasikara fa mba meo zay hoe firenena anankiray aty Afrika miplafonné an'izany campagne zany tsy misy. Ny any Frantsa ny misy satria ny any ny campagne sy ny parti politique misy financement zay ataony fitondrana. Donc eto amintsika zany a isika aza no firenena tokana eran-tany tokana no ny fangatahan'ny mpanao politika tamin'izany rehefa nanova ny constitution tsika hoe ny filoham-pirenena amperinasa zay candidat dia midémissionna roa volana alohan'ny fifidianana. Dia mba tiako mihitsy raha mba hampiarina eraky ny Afrika io dia hitantsika hoe manaiky very zareo sa tsy manaiky hoe mba mametraka démission 2 mois alohan'ny élection koa ny filoham-pirenena zay milatsaka ka candidat. Tiako lazaina hoe efa misy dingana goavana be zany ny apetratsika eto hoe mba hisiny ny fidoviana na ny égalité de chance. Ka aleotsika tsy amorona débat hafa fa ho an'izay faninana efa misy midéclaré candidat dia aloha ny vahoaka ny tsara, vahoaka ny misafidy. Makasiraka Andriamatofiloha na izanatra anazy nefa nararoatra iresaka politika kely ihany rehefa miresaka fifidianana tsika ny antony anisan'ny atao hoe fotoana tsy nahafahana ny fampiresaka taminao nga mataoriana ny raharaha motion de censure raharoto kely satria tsy mbola naheno ny valiteny filohan'ny repoblika Andrinina Rajoelina mihitsiny mbola ao anatiny ataontsika hoe fanakiana maro anao ihany koa ny amin'ny ambara fa manitsakitsaka lalam-pandrenana ny filoha tamin'ny volana desambra 2024 ny fafito ny volana raha ny marimarina koa Andriamatofiloha dia nroso tamin'izay ataontsika hoe fitsipapitokisana ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta izay ny solombavambahoaka na tratratra any amin'ny 5 nisy izay voangana tamin'izany ary solombavambahoaka IRD no maro anisa izay fantatsika fa manaradia amin'ny fitondrana no isan'ny nanaosia sy miaradia zany atao anatin'izay 5 zay fantatra nefa Andriamatofiloha fa atao hoe nosakananao filoham-pirenena io fitsipapitokisana na misy aza hatreto ny ataontsika hoe fanambarana fa hoe tsy sonianay tsy soniana indray tsika aloha eto tsy manana sary manapirofo ao anatin'izany rehetrarehetra zany 5 ny solombavambahoaka kosa zany ny resaka fa hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny fivrina io izay voarara ny lalam-pandrenana zany araky ny andininy fa 4 Andriamatofiloha izany hoe nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana ianao rehefa nanome toromarika azy ireo amin'ny anajanonana izay fitsipapitokisana zay tsotra ny fantaniako Andriamatofiloha hoe sanao ve ny anohitra ny ataontsika hoe fitantaran'ireo solombavambahoaka marobe izay nanatro maso ka ilaza-pahabe maso eto androany eo anatrehany voaka malagasy ianao fa tsy nitarika ny fivrina io nambara fa hoe tao amin'ny arena ivandro no nanaovana azy sa manaiky ianao fa nitarika ny fivrina niarana tamin'ny solombavambahoaka itopoka i Gasikara za dia misy ny vondrona na ny antoko politika hoe IRD zay nahalany solombavambahoaka ben'ny tanàna sénateur mba ameo andinin-dalàna kely hoe tsy afaka ataoko no manasana miresaka amin'ireo député reo tsy misy ka aloha tsy avilivilitsika hoe nanitsakitsaka ny lalam-panorenana rehefa zay no afaka teneny kely andinin-dalàna Andriamatofiloha raha sitraka ao lalam-panorenana référence eto ny article 94 Constitution de la 4e République le président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat. Zay no voasoratra ao topoka. Message io ahiziko aminao i Gasikara communique par message rehefa misy lalàna hodiniana rehefa misy lalàna ho voteny dia tsy afaka ny filohan'ny repoblika mi-influencer hoe ty atao na ty atao fa kosa tsy misy andinin-dalàna ahoana moa Gasikara ianao hoe manana député dia tsy afaka anasan'ireo hiara sakafo amiko tsy afaka anasan'ireo hiara hidinidinika sy tafatafaniko sa hoe zany rehefa filohan'ny repoblika dia tsy afaka mifandray sy mifampikasoka amin'ny député na amin'ny teny hoe mba hampandroso tsara ny any amin'ny tanàna anareo mivory miaraka amin'ireo foana
inona ny problème ny misy anareo, inona ny zavatra tokony hampandrosoana anareo, tsy misy afaka anakana ana amin'izany. Ianao miteny teo hoe manitsakitsaka lalam-panorenana, tsy manitsaka lalam-panorenana. Andro Rajoelina no hososena sy hitsakitsahana ary tsy ajainy ny mpanohatra, fa za tsy manitsakitsaka lalam-panorenana. Ary ao anatin'izay zay no le sotoavintsika mihitsy ankehitriny no very. Very ny sotoavintsika satria tsy misy tsony ny fifanajana. Tsy misy tsony ny firaisakiny. Ary zay ny joroko za dia mampitambatra ary ampitambatra foana ny malagasy. Tsy hanavakavaka ny faritra. Za misy miteny hoe anao merina, za merina fa ny rahako ihany koa ny aopoko dia côtier, sady merina ny côtier zany. Ary fantatry ny any amin'ny lakôty zany, fatany vao mijoro eo anao dia fatany hoe tianay ty sa tsy tianay. Fa fantatry ny any hoe Rajoelina tiany zareo. Fa malaky anao zany fantatry fivorina avy andre matofilo. Farany teneniko amin'ny gasikara par rapport an'izay zavatra ny teneninao zay, aleotsika mba manaja ny tenin'Andriamanitra. Zay ny isaritako amintsika. Amin'ny tenin'ny soratra masina amin'ny Romanina 13, 1-2. Foy, olazaiko amintsika dia hoe aoka ny olona rehetra samy manaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Azafady izy mirahalahy lao ngambany afantanina rairay avy sisa satria efa amin'ny 1:00 alina izao sao efa sao tsisy ho tafafo maraina ny olona hiasa raha pitso alatsinainy azafady indrindra amin'ny miorako raha sitraka ao satria misy anankitelo le fanontaniana sa raha ho alefako atambatra sa ho atoko anankiray Andriamatofilo faraparanatsika ho faraparanatsika ilay izy. Za namandra-parain'ny andro ary niresaka aminareo eto. Afaka mifampitafy fa nivoaka malagasy ihany koa zay afaka manao émission avitsika fa araka ny teny miora tao aloha fanontaniana ray avy napetraka ireo amin'ny rahalahy dia ho faranatsika ny fiarahantsika. Merci. Tsy maintsy misafidy amin'ilay safidy fanontaniana anankitelo Andriamatofilo ary toy an'ilay motion de censure napetraka teo dia ny raha nahitany koa fa misy ny atao hoe tsy fahatanterahany ny fionana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernement tana ny séance de question réponse izany tiako antanina izay eo ihany koa anefa ny fitsipahana ny fandravana ny mpikambana sasany eo anivon'ny promaharitra eo anivon'ny anteny mira pirenena tsy nahatratra n'izay isa izay aloha ny solombavambahoaka ary mbola nijana eo amin'ny toerana ireo mpikambana sasany eo anivon'ny promaharitra ireo ataoko anatina fonteny izy satria fanontaniana ihany ny atrapetrako Andriamatofilo. Ty fanontaniana anankiray ty raha irotsaka vidiana ho filoham-pirenena ianao manana candidat izay efa fatapatatra ve na atao hoe potentiel ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka hoe atahorany manokana ary indrindra misy ihany koa ny manamarika mahakasika ny fifandraisanao sy Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay nisy milaza ihany koa Andriamatofilo fa ilatsaka ho filoham-pirenena asa moa marina zany sa diso manahoana ny mety ho fifandraisanareo amin'izao fotoana izao. Mikasika ny le resaka lazainao teo ny ao amin'ny Assemblée nationale. Ny antoko zany dia misy fitsipika ary ataoko angambany fa raha olona lany tao anatina vondrona iray nefa manohatra ny asa zay atao sy apetraka dia tsy misy etika politika zany. Ary rary ny tao amin'ny député raha ohatra ka nandray ny fepetra mikasika an'izany satria zay le etika politika zay neny tsy misy eto amintsika satria lany tao anatina vondrona sy antoko anankiray no nefa manohatra sy hifaninana amin'ilay vondrona tsy mety zany. Zay ny zavatra anankiray. Faharoa mikasika an'le hoe candidat ho toanana sy ny candidat hafa zay teneninao tsotra fotsiny teniko i Abraham Razafy betsaka ary maro ny olona makaty
any président Andry Rajoelina. Raha izay ny mapara na ny IRD dia manana rafitra manerana ny Madagasikara. Faharoa zay noho izany tsy matahotra fifidianana fa vonona miatrika fifidianana, ny fifidianana député io na ben'ny tanàna na sénateur na fifidianana rehetrarehetra, afaka milaza aminao fa matanjaka zany antoko zany fa zao tsy antsika zao ny atsika aloha zao dia hoe ahoana ny ampandrosoana ny Madagasikara, ahoana ny asa tokony mbola hovotaina, inona ny zavatra mbola tokony hotokanana, inona ny zavatra mbola tokony hoarenina. Zay ny zavatra lahara-pamehana amintsika amin'izao tsika miteny zao. Andriamatoa satria naray moa zany tsy mifanalavitra n'izay fantaniny Abraham Razafy zay nisy fantanina ihany moa teo napetrany makasika ny PDG amin'ny Ravatomanga tsy voavaly fa tena marina tsy ny antoko IRD tsy ny vovonana IRD na ny antoko TGV no ametrako ny fantanina fa ianao filoham-pirenena Andrinina Rajoelina mihitsy satria raha miresaka politika dia tsy maintsy zay no fifaran'ny resaka ary mahafinaritra mahita an'ireo satria pirofo mbola be mpanohany ianao nampikambana ny gouvernemanta na ireo solombavambaoka sy ny maro hafa manatrika eto ny mahagagana fotsiny zao ny ray aman-dreny Norbert Lala Ratsirahonina zao ohatra ny tsy hitako eto asa mety tsy miaraka aminareo intsony ve satria ina ny antony tsy mahita anazy. Ny fantaniko Andriamatoa filoha dia tsotra ho candidat ho filoham-pirenena ve ny filoha Andrinirina Rajoelina satria ny 17 ny volana Aogositra ho avy zao no hisokatra ny fametrahana ny antota taratasy organisation ny IRD sy ny TGV aniny fa ianao mihitsy miandry an'izay malagasy androany, miandry an'izay ny mpanohana anao androany, mbola ho candidat ve Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Ao amin'ny Real TV dia mampiavaka ny hoe eny satsia raha sitraka ao Andriamatoa filoha mba ho eny satsia saingy hoy ny tompo rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra hoe aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao faniriko mba eny satsia ianao mamaly azy Andriamatoa filoha mankasitraka tompoko. Resaka fifidianana no fantanina apetraka ao i Gasikara hoe ho candidat ho filohan'ny Repoblika amin'ny fifidianana atao amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy zao ve ny tenako. Raha resaka fifidianana zany dia ny vahoaka malagasy zay ampitoana no misafidy zay hitatana ny firenena ka ataoko farariny sy hintsiny raha ny vahoaka malagasy no amezako an'izay valiteny zay fa tsy Gasikara. Makasitraka Andriamatoa filoha, makasitraka anao manokana voaka malagasy moa no mijery atsika androany fa tsy zare tsy sikatry anao rery neto makasitraka tompoko. Misaotra nareo mirahalahy, misaotra anao Andriamatoa filoha. Adiny 3 latsaka 4 minitra zay tsika no niresaka teto. Alao ngamba mena teny famaranana ianao Andriamatoa filoha amin'izao alina izao. Misaotra anao miora, misaotra nareo telo mianadahy. Nafinaritra tokoa ny jinijinika teto ary makasitraka ny vahoaka malagasy tsy vakivoly ihany koa zay nanaraka naharitra an'izao fandaharan'izao hatramin'ny farany satria adiny 3 ary tsy hitatsika fa nandeha aingana ny fotoana no nanaovana an'izao jinika tafatafa sy nametrahana ny fanontaniana zay napetraka teto androany. Isaorana ihany koa ianareo rehetrarehetra, ianareo ray aman-dreny olobe ampanjaka zay avy lavitra tonga eto maneho ny firaisan-kina, amin'ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-po amin'izao fotoana izao. Ary isaorana ihany koa ianareo rehetrarehetra zay nanatrika itony ao nareo olom-boafidy, olom-boatendry, ny mpitandro ny filaminana
ny solitena ny mpandrara nareo fikambanana maro isan-karazany nareo tapaka sy namana betsaka ny olona naniry andray anjara sy ho avy eto amin'ity toerana ity nefa moa voafetra ny zakany trano ary tsika reto zany no manatrika eto ny teny amaranako anazy de tsotra raha misy faniriny tokony holazaina androany manoloana ny voaka malagasy dia ho tanteraka ny fikasantsika rehetra ny faniritsika rehetra ampandrosoana nyty nosy malalatsika ity mba iray iny isika tsy anaiky ho zarazarainy fa kosa dia hitambatra ho iray fo ary ny faharoa dia tsotra tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra sotra tompokila makasitraka tompokila eny ary dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny namarana ny fandaharana teto amin'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ary ihany koa ireo hainao manjery tsy miankina manerana ny nosy dia mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka samiha tsara tompoko lasy tompoko vavy